Bijouterie Santia, ni vite volamène, manolotra anao, ni Logité. Soka Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous présente le JT. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Manarani le JT, miaraka amin'ny extra propre. Un mélange magique de goût sucré et salé. Suivez le JT avec le nouveau biscuit Hip Hop. Hip Hop, l'irrésistible sucré salé. Bijouterie vite vous la mail. Tongava malaga ang galeri sy tsara lalàna ao premier étage box. Manolotra ho anao ny le JT. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Falmerabantsika rehetra mpanaraka ny Dreamina tonga soa ato anatin'ny logité amin'izao alatsinainy fa eniny volana marsa izao ireto ny lohateny ho an'ny tapany voalohany. Rahampitso no vinavinaina hiditra an-tanety eo anelanelan'ny Antalasy Cap Masoala ilay rivodoza Enao. Efa miomana amin'ny fiavian'ny rivodoza ihany koa ny any amin'ny faritry Toamasina amin'izao fotoana. Tonga nitsidika ny foto-drafitr'asa sy nanoatra ireo fanafody ary fitaovana ento mitsabo teny amin'ny rezimanta Analakely androany ny vadiny filoha. Tratra ny tanjona ho an'ny salon du mariage et de la réception Andiam-Fasiv izay nokanakarain'ny Canal 7 Events. Lehilahy efatra amby 30 taona no niaran-doza teny amin'ny lalana Ambohimanarina mihazo ho any Akazomanga ny sabotsy alina teo. Faly mitsidika ny tokantranontsika rehetra indray amin'izao arivo izao ary manasanao ampananjana anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ao anatin'ny tapany faharoa ny androany dia tsara fara no hiaraka amintsika eto ny tapany voalohany kosa hipiardina Razafindramanana sy ny tenako no hanolotra anareo ny vaovao. Ary dia mahakasika ny toetry ny andro avy hatrany sy ny rivodoza Enao. Tany amin'ny 700 kilometatra avaratra atsinanan'i Madagasikara no nisy ny foiben'ilay rivodoza Enao androany maraina. Rahampitso izy no hiditra an-tanety eo anelanelany Antalasy sy Cap Masoala. Ahina ho isan'ireo rivodoza hery ihany koa ity rivodoza iray ity raha ny fanazavan'izy ireo tamin'ny Riny Andriamalala sy Doda Rajaranjato. Hiditra an-tanety Rahampitso ilay rivodoza Enao tamin'ny 10 maraina teo tany amin'ny 700 kilometatra avaratra atsinanan'i Madagasikara ny foibeny. Amin'izao fotoana izao mitondra rivotra 710 kilometatra isan'ora izy ary tafio-drivotra 200 kilometatra isan'ora. Tamin'ny faran'ny herinandro teo efa nahazo loza fanairana ireo toerana olalovana ary indrindra ny toerana idirana izany hoe ny ao Antalasy Cap Masoala. Filazana loza manambana zany ho an'ny faritra ny Diana Sofia Savana Lanjorofo aloatra Mangoro ary Atsinanana. Dia ny filazana fanairana aloha zany mbola ho an'ny Boyeny, Betsiboka, Analamanga, Bongolava, Itasy, Vakinakaratra ary Amoromani. Izy io zany ny vinavinaina ho amin'izy io raha hiditra ny Rahampitso 7 izy dia hamakifaky ny faritry ny Avontany ny andron'ny 9 martsa ny 7 martsa. Ny Enao dia mety amela takaitra ho an'ny faritra olalova mandritry ny 3 andro izay idirana an-tanety. Rivodoza fahaenina ho an'ny taona 2012, 2017. Ny fiforonana aloha zany dia mbola misy foana azo vinavinaina foana satria ao anatin'ny tena hoe mampety n'ilay fiforonan'ny rivodoza tsika izao vanim-potoana misy antsika izao. Mbola azo iverina foana zany ny sin'ny fiforonana rivodoza hafa fa ny zotra fotsiny no hitantsika eo indray hoe maka izy na maka izy. Marina fa efa tsy azo atao intsony ny miandrika ho an'ny faritra olalovan'ny Enao. Ho an'ny renivohitra kosa dia ny fahavalon'ny volana martsa zao vao tonga eto ity rivodoza ity.
araka izay rehtsika izay dia mety hiditra eto andrenivohitra ao anatin'ny andro ny valomarsa ny rivodoza ianao amin'ny andro ny valomarsa io izay misy ny hetsika maro isan-karazany tsy mbola misy ny fiovan'ny fandaram-potoana amin'izay fankalazana izay raha ny hoan'ny kominantananarivo renivohitra dia hijanona eo amin'ny lapan'ny tanàna ny hetsika izay ho atao ny ministerany mponina ihany koa dia manamafy ny mbola hitohizana izay hetsika ataon'izy ireo izay hetsika efa natomboka androany raha teo ho an'ny ministera. Efa miomana amin'ny fahatongavan'ny rivodoza avokoa ireo sampadrara-misahana amin'izany amin'izao fotoana androany dia nanambarany teo anivon'ny birao nasionaly misahana ny loza voajanahary fa efa mipetraka avokoa ny paikady rehetra entina hiatrehana io rivodoza enao io mitatitra ny vaovao hatrany ary Irina Andriamalala sy Doda Rajaronjato. Efa vonina hiatrika ny rivodoza enao ny birao nasionaly misahana ny loza voajanahary ny fanazavan'ny sekretera-panatanteraka androany ny sabotsy teo no efa nalefa hiazo ny faritra idiran'ny rivodoza ny ekipa efa misy ekipa miandry ny amin'izany ny Sofia sy Analanjorofo ary efa mipetraka ihany koa ny ekipa fiandry eto Antananarivo. Dia efa nandefa sahady nanomboka tamin'ny asabotsy alina efa misy équipe d'intervention nalefa any atoerana zany hoe amin'izao fotoana izao zany eny andalana misy ny ekipa anankiray dia ho any Antala sahirakirana io zareo zany satria ny lalana ohatrany efa ratsiratsy any mbola tsy tonga any hatramin'izao nanomboka tany ala tamin'ny asabotsy hariva dia misy ekipa anankiray anankiroa ao amin'ny région Sofia dia misy ekipa anankiray au niveau ny Analanjorofo dia ny ekipa zay fiandry zany eto amin'ny Antananarivo zany misy azy amin'izao fotoana izao miandry hoe aiza ho aiza ny mety mbola ilana azy. Raha hoan'ny eto andrenivohitra manokana efa nipetraka 9 volana ny alohan'izao loza voajanahary hitranga izao ny toerana entina andraisana ireo mety hotrabona sy voatery andao ny tokantrano toy ny amin'ny faritra iva raha ny paikady 5 ireo ivitoerana natokana andraisana ireo olona ireo. Ary misy anaky 5 izy raha eto Antananarivo renivohitra no lazaina dia efa mivonona zany izahay laha ohatra ka tena hoe ilaina dia tsy maintsy mampilaza eo amin'ny aina aman-jery isika zany mba ahafahan'ny olona mahafantatra hoe aiza ny tany tokony alehany. Ny sampana mpamonjy voina ihany koa dia nanamafy ny fahavononan'izy ireo toy ny isan-taona mandavataona ny fandrodanana ny trano izay mety ahina hitera-doza sy ny fanapahana ny hazo. Fa na izany aza, nilaza ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny sampana mpamonjy voina fa mila mailo, tonga saina ary tompon'andraikitra amin'ny fanentanana ny tsirairay ao anatin'ny fiatrehana ny loza. Misy zavatra tena hoe hitantsika hoe tsy tokony iorina akory dia eo tsika manorina. Zay zavatra zay zany tsy mila teritereny izy ianao na mpitondra fanjakana izy na izy anao nalanao eo fa ianao fotsiny tokony mahafantatra hoe tsy tokony anondrena ny eto amin'ity kisilasily ity, tsy tokony anondrena ny eto amoron-drano eto. Zay zavatra zay zany dia efa tokony ianao manana an'izay. Ny fahamialona indray rehefa tena hoe ho avy le loza dikan'izay zany dia mitombo ny fahamialonao hoe efa ho avy ny orana raha mipetraka aty ambany aty dia efa tokony anomana hoe rehefa tena misy hiakatra ny rano dia mipetraka ary mipetraka any amin'ny havana na hoe angataka trano any amin'ny anivon'ny fokotany. Marina fa ho fanampiana ireo ekipa eo anivon'ny sampana mpamonjy voina dia misy ny tolotrasa ho an'ny Rosalina amin'ity asa ity amin'izao fotoana izao. Olona 50 no tadiavina ary 10 amin'ireo dia vehivavy raha araka ny fivorian'ny filakevitry ny mpanolontsaina ny tanàna Antananarivo renivohitra. Mbola hiresaka rivodoza sy ny fiomanan'ny Tomasintsika ohatrin'izao dokam-barotra vitsivitsy izao. Toy ny vaovao atao anatin'ny Le JT dia miresaka hatrany ny rivodoza ena hoe isika anisan'ny faritra ao anatin'ireo mila fitandremana amin'izao fotoana ny faritra ny Atsinanana. Nisy araka izany ny atrikasa ny arana tamin'ireo tompona ndraiky mpanjakana tany Tomasina ny amin'ny sy ny famatoran'ny fiara-miasa sy ho fiarovana ary famonjena ireo vahoaka sy ny fananany ary fanomezam-baovao azy ireo tsy tapaka amin'ny tatra vaovao ary ny mpanao gazety any an-toerana. Taorian'ny fampilazana nataon'ny prefeny Tomasina tamin'ny asabotsy lasa teo mahakasika ny fiomanana ho an'ny fiavian'ny rivodoza dia anisany io ny atrikasa ny arahana tamin'ireo tompona ndraiky mpanjakana aty an-toerana rehetra
niaraka tamin'ireo mpitandro filaminana sy ny BNGRC ary ny sampana mpamonjy voina sy ireo mpanao gazety rehetra eto Toamasina ny amin'ny sin'ny famatoran'ny fiaraha-miasa ho fiarovana sy ho famonjena ireo vahoaka sy ny fananany ary ho fanomezam-baovao azy ireo tsy tapaka mahakasika ny rivo-doza ENAO koa misy araka izany ny fanentanana nataon'ny prefet Toamasina Benandrasana Cyril ho an'ireo vahoaka aty amin'ny faritra Atsinanana. Raha ohatra ka manam-baovao tsika mahakasika an'izay rivo-doza ny zavatra simba, ny olona mety maratra, ny ohatran'izany mba ahafahana manao ny famonjena ny voina faran'izay malaky dia azo antsoina ny telefona 034 01 763 09 na 034 38 631 64 ny 034 25 646 89 dia azo antsoina tsy tapaka reo zany indrindra fa ho anareo lehibe ny fokotany ho anareo lehibe ny district ato anatin'ny préfecture-ny Toamasina ianareo be ny tanàna dia afaka miditra tsy tapaka amin'io numéro io zany mba ahafahantsika mifampita vaovao mahakasika an'izany cyclone zany zay azo antoko zany fa itsika Toamasina dia mety ho isy fiantraikana amintsika eto izy io na dia tsy tena hiditra eto amin'ny tamin'ny Toamasina fa somary avarabaratritsika Toamasina ao no mety hidiran'ny cyclone io zany afaka ora vitsivitsy. Ny lehibe ny district-ny Toamasina faharoa koa dia nanafatra ireo vahoaka tsy hanao tsirambina amin'izao fandalovan'ny rivo-doza ENAO aty amin'ny faritra Atsinanan'i Madagasikara izao. Mahakasika an'ilay alerte verte anenevon'ireo commune rehetra 20 izay mandrafitra ny district-ny Toamasina faharoa manentana ihany koa ny vahoaka mba hanamafy ny fitramo, hanamafy ny tafitramo mba hijery sahady ihany koa ny fomba hitehirizana an'ireo atotan-taratasy sarobidy tsara karapanondro carte de naissance amin'ny toerana izay tsy ho azo ny rano. Eo ihany koa ny fanentanana mahakasika an'izay mety fitehirizana sakafo sy rano madio ary fitehirizana an'ireo zavatra mety ilaina amin'ny andavanandro sahala ny pile, ny afikasoka, na bougie etc dia ny fihainoana tsy tapaka ny ainao aman-jery. Ny taleparitry ny Jirama aty Toamasina ihany koa moa dia nametraka fialatsiny mialoha ho an'ny vahoaka ny Toamasina fa tsy maintsy hisy matetika ny fahatapahan-jiro ao anatin'izao fotoanan'ny rivo-doza izao ka manantena ny fiaraha-miasa amintsika vahoaka ny Jirama Toamasina. Iarahantsika malala moa zany fa ny rivotra, ny cyclone sy ny ranobe dia fahavalon'ny jiro sy ny rano. Miteraka zavatra manahirana zany amin'ny Jirama rehefa tonga ny rivo-doza sy ny ranobe. Mety ho tapatapaka zany amin'ny fotoana tsy ampoizitsika ny jiro. Raha tonga zany ny rivotra dia matetika manetsika zavatra tsy tokony etsehana izy. Ka rehefa tonga ny défaut misy relais de protection zany hany rehefa mahita azy izy tonga dia automatiquement tapaka. Zay zany zavatra mety tranga matetitetika atao amintsika ato ka zay zany no ampilazako sy ialako tsiny amin'ny mpanjifa tsirairay avy. Ka noho zay dia mangataka fiaraha-miasa amin'ny fanapahana an'ireny hazo satria zahay izao manomboka rapitso dia efa hanapaka any ampilao lava, ivoloina, analamalotra, rapitso manomboka amin'ny valo ka hatramin'ny telo tapaka ny jiro. Ilazao zay hoe aminay aty misy hazo manakaiky ny filanareo na hazo eo ambanin'ny filanareo dia mitongava atinareo dia tonga zahay dia tapahanay. Ary raha sanatrika tafiditra ny rivo-doza dia tsy maintsy tapahanay ny jiro sady tsisy jiro tsisy rano ka noho zany miomaninareo mba hisorohana ny faty olona sy ny zavatra manahirana izy karaha. Marina fa amin'izao ora sy fotoana hanarahintsika amin'ny fampahalalam-baovao izao dia efa nivadika ho loza manambana na alerte jaune nanomboka tamin'ny 1:30 ora sy 5:70 minitra ny fampilazana ho an'ny vahoaka amin'ny faritra Atsinanana manontolo. Koa tsy mianatra arak'izany ny mpianatra raha ampitso no tsisy miasa ihany koa ny mpiasa sady raha ny vinavina araka ny fantatra avy amin'ny sampana mpamantatra ny fiovaovan'ny toetrandro dia raha ampitso amin'ny 1:20 ora no tafiditra ao an-talasy masoala ny rivo-doza ENAO. Izay ny mahakasika an'iny fa iverina kely eto Antananarivo isika misy sedra olana amin'izao fotoana ny toeram-pitsaboana etsy amin'ny rezimanta voalohany etsy Analakely.
no io antony indrindra dia nisy ny fanavoazana sy ny fampitaovana ity toeram-pitsaboana ity ary vita soamantsara moa izany ankehitriny ary tonga nitsidika ny foto-drafitrasa sy nanolotra ireo fanafody ary fitaovana enti-mitsabo teny an-toerana androany ny vadiny filoham-pirenena Voangy Rajaonarimampianina mitatitra ny vaovao Sonia Andrenirina sy Kasa Mbolamana. Ankoatra ireo miaramila sy ny vady aman-janany dia misokatra ho an'ireo mponina ety Analakely sy ny manodidina ihany koa ny toeram-pitsaboana eto anivon'ny rezimanta voalohany faritany miaramila voalohany ety Analakely. Ahitana sampandra maro eto ary mahamaim-pona avokoa ny fitsaboana rehetra fa ny fanafody kosa no vidiny. Raha nambarany tompon'andraikitra dia manodidina ny 520 eo isan'andro ireo marary tonga eto amin'ny toeram-pitsaboana. Ankoatra ny tsy fahampiny ny fanafody anefa dia olana sedran'izy ireo ny tsy fisiany ny fiara vonjitaitra hitateran'ireo marary rehefa tsy vita eto ny fitsaboana. Sairana kely azy tsy manana ambulance dia eo zany le évacuation raha ohatra ka tsy vitany eto zany le izy dia eo ny sarotsarotra kely ahoana ny évacuation raha ohatra hoe mila hôpital izy hoe mila ary amin'ny Ravangendrena-Valana ny anay moa zany any amin'ny hôpital militaire na hoe mila any amin'ny Befelatanana iny zany no somary hoe sahirakirana zay satria mbola tsy manana an'le fiarakodia natao an'izay fa ato zany misy permanence 24 heures sur 24 zany eo misy olona mandray foana zany eo ho an'le sendra ohatran'izay. Manoloana izany ary ny fahatsapana ny mahazava-dehibe ny fisian'ny toeram-pitsaboana na tompy miaramila toy izao dia noraisy ny vadiny filoham-pirenena an-tanana ny fanavaozana sy fampitaovana ny toeram-pitsaboana. Tompovavy sy tompolahy fantatray fa maro ianareo no mila ity toeram-pitsaboana ity sy ny miaramila ihany no tonga manantona ny dokotera eto fa ny sivily ihany koa tena manana adidy lehibe eto an-drenivohitra ity toeram-pitsaboana ity. Maro ihany koa ny toeram-pitsaboana efa nanaovana fanavaozana sy fanatsarana saika teo amin'ny sehatry ny sivily avokoa izy ireny. Ankehitriny dia anjaran'ny RMA eto Analakely. Tonga nitsidika ny foto-drafitrasa teto an-toerany moandroany maraina ny vadiny filoham-pirenena. Ato ny salle de soins manaovana ny soins rehetra moa izany misy ny fitaovana ato misy ny stérilisateur Isaorana indrindra anao ramatoa vadiny filoham-pirenena satria dia tsy voavalinay ny mari-pitiavana asehonao amin'ireto fitaovana be dia be izay natolotrao singanina manokana amin'izany ny fitaovana vitsivitsy ordinateur anankiroa atao kilavy atao fanadiovana ny fitaovana matelas avec housse misy 4. Taorian'ny lanonana tetỳ amin'ny rezimanta voalohany tetỳ Analakely dia nisy ny fanompoam-pivavahana iraisam-pinoana teto Ampahibé miarahan'ny vadiny filoham-pirenena sy ireo fikambanany vadina miaramila sy zandary ireo manamboninahitra vehivavy miaramila sy zandary ho fitrotroana-bavaka ny firenena sy ny fankalazana ny andro ny Valmarts. Teto dia nanentana ary namporisika ny vehivavy rehetra tsy hankanavaka mba handray andraikitra ho antoky ny fampandrosoana ny firenena ny vadiny filoham-pirenena Voangy Rajaonarimampianina. Mahakasika indray kosa ny raharaha fitoriana ny Ravinala Airport dia nivoaka ny fampahafantarana didy. Zaratra nodinian'ny Conseil d'État nefa ny fitoriana izay napetraka ireo mampiasa ny seranam-piaramanidina izany filazandreto farany. Zaratra nisy iray andro mantsy dia nivoaka izay didy izay tsy nakasitrahan'ireo nitory ary roso amin'ny dingana manaraka izy ireo araka ity fanadihadiana nataony mihoatra miaranjatovo ity. Araka ny fanazavan'ny mpisolo vava avy amin'ny mpitoriny orinasa Ravinala Airport dia fohy dia fohy ny fehimpotoana nandinian'ny Conseil d'État ny raharaha tamin'ny alarobia voalohany volana marsa teo no notsarain'ny Conseil d'État na filan-kevitra natao hitsara ny adin'olon-tsotra amin'ny fanjakana ity raharaha ity dia tamin'io andro ihany no nivoaka ny didy. Raha tsy ahivina tsy nahazo rary ireo mpisehatra eo amin'ny tontolon'ny fizahantany sy ny fifamoivoizana nabakabaka izay nametraka ny fitoriana. Tamin'ny faharoa ny volana martsa indray kosa no nivoaka ny fampahafantarana izany didy izany, misy ny andinidiny mampafantatra ny antony sy naneken'ny Conseil d'État ny fitoriana. Midika izany fa tsy nodinian'ny Conseil d'État lalina ilay fitoriana satria zara raha nisy iray andro dia nivoaka ny didy. Tamin'ny fampahafantarana didy dia nolazain'ny Conseil d'État fa azo raisina tsara ilay didy fa eo amin'ny fototra no nolazain'ny teo anivon'ny filan-kevitra fa tsy tafiditra ao anatin'ny contrôle juridictionnel.
araka ny conseil d'état hatrany dia tsy voatery ataon'ny ACM ny maka hevitra any amin'ireo voakasika momba amin'ilay fandoavana abatserana mialoha ny fanatanterahana ny asa fanamboarana. Ho an'ny mpitory anefa dia nentin'izy ireo ny ady ny didim-panjakana nivoaka tamin'ny 13 nasiana fantsiana ny taona 2012 sy ny taona 2013 mamaritra ny fomba fametrahan'ny ACM ny abatseranana. Andin'ny iray tao anatin'izay manambara fa afaka maka aba mialohan'ny fotoana fanamboarana fototrafitra tokoa ny orinasa Ravinala Airports. Manamarika kosa nefa ny andin'ny hafa fa azo atao izany saingy tokony alanenina farany, izany hoe le moyen le plus approprié. Arahina fepetra ihany koa izany dia ny fifampidiniana mialohan'ny fotoana, arahina ady hevitra atao amin'ireo voakasika rehetra na ilay consultation préalable. Tsy nasian'ny conseil d'état resaka kosa nefa ny mikasika ireo andin'ny hafa ao anatin'ny lalàna ireo. Andrasana araka izany toy ny tirara ity, mampitarana ny maro izay fakan'ny Ravinala Airports abatseranana isaky ny mpandeha iray tonga na iondrana ao amin'ny seranam-piaramanidina Ivatsinosy izay. Abatseranana €30 takina amin'ireo mpandeha, vola hafa kosa no takina amin'ireo mpampiasa ny seranam-piaramanidina rehetra ahafahan'ny Ravinala Airports manatanteraka ny asa fanamboarana ny seranam-piaramanidina Ivatsinosy. Mampiena ny fivezivezen'ireo mpandraraha malagasy makany ivelany sy mpizahan-tany hiditra eto Madagasikara ihany koa anefa ny fampiarana izany abatseranana izany. Fa mitohy hatrany ihany koa ny fifaninanana eo amin'ny mahakasika ilay tany etsy Andotapenaka. Nidina teny an-toerana araka izany androany maraina ny teo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra tonga nanatitra taratasy fampijanonana ny asa famehezana izay ataon'ny orinasa iray teny an-toerana. Lazain'ny komina fa mila fahazoana lalana avy amin'izy ireo izao asa izao vao atomboka mitatra amin'ny vavahady Isonia Andrenirina sy Kasambola manana. Tonga tety Andotapenaka nanao ny fisavana ny taratasy fahazon-dalana momba ny famefena sy ny fantorana ny tany tety Andotapenaka izay anaovana tompon-tsolika sy ananganana gare routière maraina iny teo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra. Fantatra nandritra izany fa tsy nahazo alalana avy amin'ny komina izy ireo. Noho io, nisy avy hatrany ny taratasy fampitsarana ny asa famefena nomen'ny komina ny orinasa tety an-toerana. Misy raharaha any amin'ny tribunal zany ity dia namoahan'ny commune arrêté izy ity pour cessation arrêt des travaux. C'est le izy ho antanitsika hoe aiza le autorisation le clôture légère sy le remplir dia misy fitoriana moa par rapport amina arrêté namoahany zareo permis de construction zay tsy manaraka ny lalàna. Dia izay zany no atongavanay ity signifiany zareo. Ny ministera misana ny tetikasa ny filoham-pirenena sy ny fanajariana ny tany ary ny fampitaovana kosa ankilany dia manamafy fa efa ny fanjakana tanteraka ity tany ity ary anana ny ministera ny fanajariana ny tany avokoa ny taratasy rehetra. Antony nanomboan'izy ireo ny asa tamin'ny famefena ny toerana. Fa lafim-baovao hafa indray kosa no horesantsika. Tratra tanjona ho an'ny salon du mariage et de la réception andian'ny fahasivy tafakatra trany amin'ny 500 ireo mpitsidika ny hetsika tao anatin'izay 3 andro izay samy nahazo ny fahafampony avokoa moa na ireo mpikarakara na ireo mpandray anjara indrindra moa fa ireo rehetra tonga nitsidika ny trano eva isan-karazany. Isan-taona moa dia tsy mitsaha mitombo ireo mpandray anjara izay mitondra zavabaovao an-trano ho an'ireo hanomana mariage sy lanonana isan-karazany. Mamintina fohy ny tontolo andro malahatra Omaly no nifarana ny hetsika salon du mariage et de la réception andian'ny fahasivy izay nisokatra ho an'ny rehetra nanomboka ny zoma lasa teo. Nahavelom-boly ny mpikarakara ny fivoaran'ny hetsika isan-taona sy ny fiakaran'ny tapavitrian'ireo mpitsidika. Tafiakatra hatrany amin'ny 5 sy iray alina ireo tonga teto amin'ny Palais des Sports ao anatin'izay 3 andro izay. Ity andian'ny fahasivy ity ihany koa no nahavoriana mpandranjara be indrindra hatreto raha ireo isan'ny trano eva. Tratra soamantsara aloha tanjona édition 9e édition salon du mariage et de la réception ty nafapo zany na mpitsidika satria feno karazany be le trano ivato ahitana zavatra be da be tsy mila mandehandeha tsony le olona fa efa hitana daholo zay ilainy rehetra efa karakara lanonana izy na ikarakara mariage mo zay karakara koa afapo dia ny mpampiranty koa afapo zany hoe telo miandalana le izy zany dia mety tsara hatrany. Voalohany no mpampiranty mebetsaka faharoa le resaka teknôlôjia be da be mampiasa anazy eo amin'ny sehatra ny fanambadiana tena mandroso be mihitsy satria tena samihafa mihitsy le mariage amin'izao sy toko hoe tamin'ny 3 taona tamin'ny 5 taona lasa zany tena samihafa. Moa le tolotra amen'le olona feno karazany
lasa be da be zany ny olona manao ohatry ny wedding planner na mikarakara lanonana napaka mariage complet tsy mila zarazara be tsoa fa olona ray dia mba mavita ny zavatra rehetrarehetra atao. Trano eva maherin'ny zato no azon'ny safidiana atao anatin'ny salon du mariage et de la réception. Nalalaka ny safidin'ireo mpitsidika satria hita tato avokoa rehefa manodidina ny fikarakarana, mialoha, mandritra sy aorian'ny mariage na ihany koa ireo lanonana maro isan-karazany. Ireo rehetra ireo izay nanaraka tsara ny fandrosoan'ny fikarakarana ny ivelany. Sehatra ampy ny valaparan'ireo papirano tokony ity hetsika ity. Inefatra amin'ity ngam izay Charmel Beauté nandray anjara tamin'ny salon du mariage. Fahafapo tena be da be, afapo zahay matombo verina foana. Betsaka mihitsy ny mpitsidika ka ary ho anay dia hita mihitsy ny hoe miamandroso eo amin'ilay resaka mariage. Mbola mazoto be mihitsy zay satria hitanay hoe be dia be ilay client dia mazoto be zahay mbola mandeha foana mihitsy dia mbola amin'izao dia mbola miantso ny olona ho avy amin'ny salon manaraka indray ho an'izay mbola manana pikasana. Izahay anatin'ny Santika Wedding sy ny alalinina isan-taona anaty salon du mariage dia mikarakara an'ilay jeu maimaimpona. Izy io dia hikambananay amin'ny mpanolotanana maro samihafa ao anatin'ny salon izay mamariako etona fa io jeu io ato anatin'ny salon voaforonina. Fantelony zao zay nandray anjara anatin'ny salon du mariage dia hitanay hoe mety mahasoa sady mamy fifaliana ny olona ny afatongavana eto dia manantena sy mbola miezaka foana koa zay mbola andray anjara foana amin'ny salon du mariage manaraka. Sokajin'olona isan-karazany no liana manokana tamin'ny salon du mariage et de la réception. Amin'izay anaran'izay mantsy dia tsy voatery ireo mikasa noro-tokantrano ihany no tena voakasika tamin'izany. Nafinaritra le salon zay juste hijery information fotsiny mahakasika ny resaka mariage. Mbola elaela le fotoana fa juste fanomanana. Tena hita an'izay ny tediavina ihany. Amin'ny ankapobeny aloha no nahita resaka robe mariée surtout. Nafinaritra aloha ny organisation ary nilamina le zavatra nisy tato anatiny surtout hoe nahitana nouveauté ao anatin'ilay izy hita hoe misy évolution le olona mpikarakara ary en plus nitombo koa le olona mpandray anjara. Ahafahana manomana ny préparation ny mariage tsy voatery hoe androany fa mety amin'ity taona ity dia misy réduction be mahafinaritra fa le fotoana fotsiny zany fo kely raha hoe raha une semaine izy afaka mivalapatra tsara izay ihany dia marasoa ny rehetrarehetra nahita an'izay ny tediavina. Voalohany indrindra aloha ny hoe niaraka tamin'ny namana dia niaraka tamin'ny cousine sy namana zany tonga ny hoe andao andeha hoany dia niaraka nakaty dia après hoe pourquoi pas hoe un jour anambady anao mariage dia maka idée zay angambany dia mahita ny jumina aty dia manao coucou. En général aloha ilay izy tsara misy idée vaovao be dia be dia misy fangarony traditionnel sy ny moderne amin'izao. Posoma tsara mihitsy sady mahafinaritra mijery izy na dia tsy misy événement atao rany mba mahafinaritra zany mahita hoe ohatr'izao zany fomba fanaovana fety tsy voatery mariage sina le izy fa n'importe quel événement zany dia afaka ahitana taty daholo. Mba hitsidika fotsiny hoe hijery ohatry ny ahoana le any amin'ilay salon mahita an'ilay pub dia liana be afapo tena mahafinaritra daholo tsara daholo. Misy safidianana tsara rehefa tonga le fotoana ilana azy. Izay ny an'ny fety aman-danonana saingy-bola mitohy kosa ny fikarakarana hetsika raha ho an'ny canal 7 Events izay vinahitana ny salon du mariage. Efa andalam-panomana ihany koa ny foire fouille de Pâques izay ho tanterahana eny amin'ny village voahan-dotam-penaka amin'ny 4 hatramin'ny 6 avrily izao. Alalaka kokoa ny safidy ao anatin'izay foire fouille izay satria andray anjara amin'ny fampiratiana ireo sehatra rehetra. Foire fouille zany dia tena foara mihitsy tena miasa foara fety foraine mihitsy zany tena fety mihitsy izy no sady mivarotra trano iva be dia be mihitsy zany satria mihoatra ny 500 ny trano iva ao dia tena karazana secteur rehetrarehetra mihitsy zany no antsoinay hivarotra amin'ilay izy tena varotra mihitsy zany le izy ny tena marina dia sady ambiance de Pâques le izy fa hoezahana ho atao ohatr'izay zany no ny village amin'ny francophonie itondrana hetsika ohatran'izay zany no anaovana azy aloha amin'izao. Handimbin'ny foire fouille ny maison et déco izay fanindran-dalana amin'ny salon du bébé de la petite enfance karakaraina amin'ny volana Mai. Mazava ho azy zava-baovao hatrany no entiny canal 7 Events ao anatin'ireo hetsika maromaro ireo. Mahakasika indray kosa ny raharaha be fandriana varatra.
Nanao fanambarana androany fikambanan'ny Sojabe avy amin'ny faritry Sofia sy ny zanaky ny faritra Sofia manoloana ny zavanisy tany Befandriana avaratra sy ireo resabe nateraka izany tsy ombonan'izy ireo hevitra amin'ireo andian'olona nampiasany anarany fisofaso ny fanevatevana ny fitondram-panjakana no ny vonaniseho tany Befandriana avaratra mitatitra ny vaovao Rindra Tahiry sy Misy Razavinjatovo. Tsy nisy fifambozena mialoto ny vony Sofaso fikambanan'ny Sojabe faritra Sofia nataon'ireo andian'olona ny tona obisolo tena Sojabe avy eo Sofia ho ireo mpitarika ity fikambanana ity izy ireo izay mahatsiaro tena afabaraka manoloana ny fanambarana nataon'ireo andian'olona ireo indrindra fa tamin'ny fanakiana be fatany ireo mpitondra ambony eto amin'ny firenena. Ny araka ny henonay zany ohatra nanevateva be zao amin'olona mpanao fanjakana zay ino aty nandray zareo indrindra moa fanomezantsina ny premier ministre zay natao fa tsy moraraha fahavoazana misy any amin'ny faritra Sofia nefa izy teraka Sofia tsy marina zany eto za manararaotra misaotra amin'ny fitondrasam-panjakana zay voanareny zavatra nitranga tonga dia nandefa olona nandefa fanampiana. Tetsy andany ihany koa dia nanamafy ireo tanora zanaky ny faritra faninina navadika ho resaka politika ny zavanitranga tao Antsakabary manareo mpihavanana amin'ireo antoko mpanohitra any an-toerana ireo nitondra fanazavana tamin'ny Aino Amanjery mikasika namay ireo trano mahery 700 tao Befandriana avaratra ho iatran'izy ireo. Rehetra ohatra zay rahalahy ny solombavam-bahoaka ka heverinay fa amin'ny maharahalahy ny solombavam-bahoaka azy no nisehoana fa tsy mahasolo tena akory ny fiangonana katolika rehetra any amin'ny faritra Sofia. Ohatr' zany koa zay milaza fa président Sojabe any amin'ny faritra Sofia assistant parlementaire ny député voafidy tao amin'ny district any Mandritsara. Samy manameloka ny vonon'olona nitranga tao Antsakabary ireto fikambana roa ireto ary mangataka fanazavana ny antony tena nahatonga ny atezeram-bahoaka ka ny hafarana hatrany amin'ny namoizana ain'olona. Totosan'ny famindram-pahefana teo amin'ny ministry ny filaminam-bahoaka teo aloha sy ny ministra vaovao Andrianisa Mamy Jean-Jacques. Nametraka fomba fiasa sy fomba famindra vaovao ity ministry ity nandritra ny lahateny izay nataony tamin'izany mitatitra ny vaovao ary Rodaino Menjanahary sy Yanja Rakotonoraina. No tanterana ny asabotsy faefatra ny volana martsa lasa teo ny famindram-pahefana teo amin'ny ministry ny filaminam-bahoaka teo aloha contrôleur général de police Anandra Norbert sy ny ministra vaovao contrôleur général de police Andrianisa Mamy Jean-Jacques. Rahantsika malala fa fomba ny tany demokratika rehetra ny fifandimbiasam-pahefana navita ny adidy napetraka taminy andriamanto ministra ary ny tenanay no voatendry atsotra zany ndraiky zany ankehitriny mamerina tsy manatitra ny filaritsoanao ny tenako sy mpiara-miasa rehetra andriamanto ministra hatramin'ny andraikitra zay mety hosaninao. Nametraka ny fomba fiasa ny ministra vaovao nandritra ny fandraisam-pitenena izay nataony ka nangataka ny firaisan-tsaina sy nangataka fifanomezan-tanana avy amin'ny polisy rehetra ny tenany tamin'izany. Ataovy indondra raha ny famerenana amin'ny laoniny ny sotoavina mapolisy ka mba hisiny fiovan'ny toe-tsaina sy fitondran-tena. Omena lanja manokana fanofanana amperinasa na formation continue. Asina ezaka manokana ihany koa ny fametrahana fandriampahalemana an-tanàn-dehibe ka tafiditra ao anatin'izany ny ady amin'ny sity mahery ary indrindra koa resaka kidnapping. Nambarany ministra vaovao ihany koa fa mijoro ray aman-dreniny polisy rehetra izy ka manomboka eto dia tanjona iombonana no hatrehana miaraka. Trangam-piarahamonina indray kosa lozam-pifamoivoizana iray. Lehilahy efatra amin'ny telopolo taona no niaran-doza teny amin'ny lalana Ambohimanarina mihazo ny Ankazomanginy sabotsy tokony tamin'ny 12 alina no nitrangan'izany raha araka ity fanadihadiana nataony Rodaino Menjanahary sy Yanja Rakotonorainy ity. Lehilahy iray efatra amin'ny telopolo taona no nifatratra tany ambany kamiao niaraka tamin'ny motoany
ny asabotsy 4 martsa lasa teo tokony ho tamin'ny 12 alina raha ny fitantaran'ireo nanatry maso. Avy any amin'ny lalana Ambomanarina iazo anakazomangy ity lehilahy ity izao tratoza izao. Le camion ny star zany ohatry foana amin'ny manevre ataony isaky ny amin'ny alina izany zao amin'ny manevre ataony dia le moto nandeha mafy be avy aty amin'ny rotana Ambomanarina avy aty dia nahita le camion zany dia nijanona dia le moto sy le olona nitsofoka tao ambany fa le camion zany tsy mihetsika. Maty teo no eo ity lehilahy ity na dia nezaka nanao izay tratry heriny azy ireo mpamonjy voiny sendra nandalo teny an-toerana nefa ireto niezaka nanavitra azy ireto. Tao amin'izany tonga dia vaky be dia raha tsy netsena zany izy fa hoe nitsona izay pompier izay dia nizay vazala moa dia hoe tsisy azo atao amin'io fa tsy maintsy miantso tompon'andraikitra zany zalahy hoe asa eo afaka mipitika satria le pompier mpamono afo zany nandalo teo tsy le ambulance. Tonga teny an-toerana avy hatrany ny brigade des accidents de la circulation sy ny UIR raha vao nandre izao lozam-pifamoivoizana mahatsiravina izao. Any ivelany dia ho atsy Afrika isika tratry ny ahitany be indray amin'izao fotoana i Somalia. Tsy ampy 27 dia efa mahatratra hatrany amin'ny 10 anjady ireo olona maty ao Somalia vokatry ny tsy fahampitsakafo sy ny areti-kibo ateraka izany. Raha ny fanambaran'ny gouvernement tany an-toerana tamin'ny farany herinandro iny dia efa tafiditra ao anatin'ny loza miatra ity ahitany mahazo an'i Somalia ity satria dia antapitrisany maro ireo olona tratra ny krizy sakafo any an-toerana. Araka ny salanisana navoaka ny firenena mikambana ny evatretsy amin'izy ireo kosa dia ankizy tratra ny tsy fahampitsakafo avokoa. Andrasana kosa amin'izao fotoana ny fahatongavan'ny sekretera jeneral'ny ONU Antonio Guterres ao Kenya amahana ireo olana ao Somalia ireo. Izay ihany koa no antsika mamarana ny tapany voalohany nitondrana amintsika ireo vaovao samihafa ireto kosa miandrantsika ao anatin'ny tapany faharoa. Hotaterina aminao ao anatin'ny ID Sport News ireo vaovao nisongadina mikasika ny fanatanjahantena amin'izao fotoana. Arahinao anatin'ny hafa kely kosa vehivavy lehibe indianina 70 taona nitezana ankizy miisa 710. Ny fiantson'ny mponina ao Monaco izay no nanontaniana ireo sendra ny mpanao gazetinay androany izay arahinao anatin'ny oyanao. Ireo rehetra ireo ary no arahinao anatin'ny tapany faharoa ao aorian'ny dokam-barotra mazava ho azy. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Eny ary tapany faharoa ny logité manomboka izao ary dia tsara fara miaraka amintsika manao any ianao. Dia salama tsara ry Zataina, salama tompoko lasy tompoko vavy, misaotranareo ny safidy araka aminay amin'ity takariva ity. Ny fanatanjahantena ny tena ibahana toy ny isaky ny alatsinainy fanazana ary dia misy ihany koa ny miteny foana. Inona no azo tenenina? Ia, teny amin'ny faritra atsimo Madagasikara iny tamin'ny farany herinandro teo iny tonga hatrany Karamena eo amin'ny 5 sy 500 kilometatra miala Antananarivo any ambadiky Ambanavao. Ny zavatra nafinaritra dia saika eo amin'ny 70 isanjato ny lavadavaka amin'ny lalam-pirenena fafito dia efa vita daholy. Tipitopy aloha no nanamboarana anazy kanefa ny tazana fa vita tsara ilay izy ana dia natao tipitopy asa. Satria eritreretinao ry Zataina fa raha fianaratsoa nataonay tamin'ny taloha teo nandritra ny ora 12 lalana 10 kilometatra dia aby ny 5 navitana any fianaratsoa amin'izao fotoana izao. Zay ny tena izy. Zay ny tena izy. Ty vaovao ty zany tsy hoe ho an'ny mpitatitra sy ny taxi bus satria efa fantatry zareo fa ho antsika rehetra fotsiny zay mpandeha amin'iny lalana iny. Ny lalana fianaratsoa sy Ambohimaso zay tena adiny 4 adiny 3 taloha nanaovana anazy dia efa vita fa tsikaritra kosa aloha zany azy dia mbola voakosy anankiray ihany, mbola kosy anankiray ihany ny vita tara fa ny orinasa nefa mbola any
dia misy manantena hoe gamba mety mbola ho avy a ny deuxième couche amin'le izy le lalana 7 kilometatra natao béton natao andrana 7 kilometatra ihany koa hiditra n'Ambohimaso raha ohatra ka avy ety Ambositra anao a dia efa vita ihany koa ny atsasany fa tena matevina be tena matevina be zany rehetrarehetra zany a dia nanamaivana ny dia ary tadidio tsara ireo olona fa rehefa vita ny lalana hoe lalana natao adiny 12 zany lasa natao adiny 9 a dia misy adiny 3 zao zany a ny ena zany ny fotoana landy ny ena ny avizana ny mpamily sy ny mpandeha ny ena zany ny entona ratsy nakany amin'ny abakabaka ny ena ny solika lany dia ny ena ihany koa zany ny risque mety azahoana accident raha ohatra ka zay ny azo ilazana azy dia tena hita hoe mahafinaritra tsy saotran'ny ministère ny travaux publics satria asany zany a fa anempohan'ny olona dia mahay makasitraka dia rehefa ohatra zay koa dia na ny fahasimban'ny tomobile aza miena dia mahazo tombono azy mpitatitra ka na misongotra aza ny solika dia fomba anankiray avy tany lalana tsara ohatrandreny mety hijanona ny saran-dalana eo ihany fa iresaka tilikambo ihany ndray tsika satria tato ato dia ohatra ny verina kely resaka an'izay mokoa na eno vaovao a zay tsy fantatro ny famarinany a fa resak'olona ny apitala izy mbola andeha ho amariny koa fa le vaovao zany dia zao hoe taorian'ny synode lehibe ny FJKM hoy zany zay natao tany Antsirabe ka nalany an'le filoha vaovao a dia nanapa-kevitra hono ny fiangonana FJKM fa rehefa manao tilikambo manomboka izao dia tsy atao an'le maranitra any ambony intsony fa atao boriny lohany ny antony zany a dia mba tsy hifangaroana amin'ny franc-maçonnerie zay manana sigla ohatran'ny pyramide fa nefa eo aloha zany a dia tsy kitihana intsony fa ho an'izay manam-pikasana hanao tilikambo vaovao a dia hiangaviana mba ho sala amin'izay tsy fantatro hoe amin'ny fahamarinany fa resaka henoko izy famarina ihany dia teneny amarina ihany le izy a ary mba afaka milaza amin'ilay ihany koa zay tompona ndraikitsy hoe diso zany na maro zany a fa zay moa no mahiza anay teniteny foana zany tilikambo tany atsimo zany tany atsimo zany sary tilikambo tilikambo manaraka eo lazakeo a dia ireo le tilikambo taloha sy vaovao ty zao ohatra dia tilikambo fiangonana le fiangonana mihitsy e ty fiangonana ao Ambatolampy ty atapy-tanàna dia eo akaikeo izy nanao fiangonana vaovao io zay tsy ohatran'ny tso zao ny tilikambo fa nasiany toy andray izy io ka tsy dia any loatra amin'ny problema fa hoe maninona ny fiangonana no manangana fiangonana anankiray nefa ny eo akaikeo misy volalany inge zany e ary alaina amin'ny fianakaviany ao amin'ny fiangonana le izy a mety ny mahazo mahafitana manao fiangonana anankiray tsy nyravana io dia nindray izy io lasa sekoly ndraindray izy io lasa fitoerana fivoriana io zao miditra ny pont Ambomandroso hainareo tsara mihitsy fiangonana tena mifanakaikeo a le anankiray atao lehibe ihany a tsy hita mihitsy antony tokony nanamboarana an'le anankiray riva dia andao hoe anao fiangonana vaovao dia io dia miaka fotsiny io zany zao le anankiray asa tokony sekoly ny najoro ty zao dia any mananara any avaradrano misy izy io ty ny fiangonana anankiray taloha mety kely ty ny anankiray ngezabe fa nazanaty zany izy a malasa saina ihany hoe inona zany zao ny ampiasana nyty fiangonana anankiray ity ty zao dia any Ambositra io fiangonana loterana indray io zao eo akaikeo io dia eo akaikeo ihany koa sary manaraka eo fanakaikeo zareo ty zao va natao miboroloha ty zay tsy karazana tilikambona loterana mihitsy kanefa dia loterana io zavatra io dia fanakaikeo le izy ary zay mahavariana amin'ny fiangonana indraindray ny vola alaina any ampianakavin'ny finoana kanefa na dia alaina amin'ny fianakavin'ny finoana aza dia zao ny ao anatiny eo ihany soloina ny orge atao palissandre ny sese marina vatran'Andriamanitra atao tsara tare fa misy olona any tsy manana fiangonana mihitsy koa nefa mba te hivavaka ihany koa fa dia ny ao ihany manambola be misy fiangonana manambola eto Antananarivo eto manana amina tapitrisany amina miliara fa dia tazombona fotsiny eo nefa ny tompona ampianatra hoe mba velona ho an'ny hafa eny misy fiangonana aloha manao fiangonana any amin'ny faritra hafa fa misy ny sasany dia miazona ny volana io dia ohatrohatran'izay no teniteny foana kelyntsika androany mba tiana atsipy satria tsy moramora ny manangana fiangonana anankiray ary fiangonana anankiray tsy vita 5 taona tsy vita 10 taona
dia lany andro manangana fiangonana nefa ny eo tokotany misy misotranao re rajano tony an'izay sary sy izay fampahafantarana izay a ide sport ndray zao ary hoan'ny androany dia nitantarany menakely Ruffin anisan'ny ho hitantsika izay rehefa avy eo fa mialoha izay aloha ireo vaovao ny lalao tamin'iny faran'ny herinandro iny sy vaovao hafa mandinina ny fanatanjahantena no batain'ny FTM Manjakaray ny super coupe ho an'ny taranja rugby taona 2024 hikarakara fifaninanana ho an'ny taonjobily ihany koa ny rantsana fanatanjahantena eo anivon'ny FLM tsara honenana mitady vola mafy kosa andehanana hamonjy ny mondial pupi de Plomelin ny ekipa ny net foot mada anisan'ireo vaovao entiny Andrelalaina Andriamas sy Stéphane Rakotomalala ireo. Tsy afabela tamin'ny FTM Manjakaray indray ny 3FB lavindro mikasy ny ekipany tamin'ny samazava 7 amby 20 sy 20 ririja sy ny tary no maly tolakandro tena mikanja amin'ny makian'ny tapenana tao anatin'ny super coupe eo amin'ny taranja rugby tampilalaovana 20 sy 20. Nitarika hatrany ampiandohana ka hatramin'ny faran'ny FTM nendry ity fiaonana ity satria sakireo tanora SCAD Junior no najoro mamy teto. Hita ho niareraka amin'ny mpilalao ministera ny fahasalamana tany amin'ny farampana. Amboary lehibe efatra izany no nirofo ny firaisan'ny tanora Manjakaray tamin'ny tampilalaovana iny. Teo aloha dia lavy nite fanatiazo tamin'izay 20 ny Kosfa anondrika tao anatrehany Maki SCAD Junior ny ekipa ny Rosa Club de Limerina 7 no 20. Taon'izay dia namory ireo mpitantana ireo kluba misy 20 ao anatin'ny top 16 na ny fiadina izay tomponaka ny Ligue Nalamanka ny teo ny Fédération Malagasy taranja rugby. Fampandrosoana ny club tsirairay aby zany izay miala hatrany amin'ny fototra zany dia avy eo tonga any amin'ny compétition zay zany le izy zany hoe tokony hisy elita hainy daholo zany ny manomboka hatrany amin'ny section parapatonga any amin'ny fédération. Soskevitry Malagasy rugby ny tsy maintsy ilalaovan'ireo ekipa 20 ireo any fananany section sy ligue ary ny fiadina izay tondaka ny Madagasikara. Tsy mbola nisy zavatra tapaka aloha tamin'izany fa mbola toy izana manaraka ny fivrina. Ao anatin'ny fankalazany ny 20 taona nijoroany dia hikarakara fifaninana ao amin'ny taranja baolina kitra sy taranja basket ny rantsana fanatanjahantena ao amin'ny FLM tsara honenana. Atomboka amin'ny faran'andro avy izao io fifaninanana io. Foty any Andriamanitra ao amin'ny Perapetro no anaovana ny dia open io foty io foty à 11 dia ny basket open dia vivavy dia misy ankizy kely moins de 13 ans zany hoe U13 zany. Ny taona 2017 no nijoro ny rantsana fanatanjahantena enivon'ny FLM tsara honenana ka nyteny masoana izy ireo ankoatra ny fiatrena fananana maro dia ny fitaizana ankizy latsaka ny 13 taona eo amin'ny taranja basket. Hamidinana aloha voalohany indrindra dia tsisy afa-tsy ny fandraisana anjara amin'ny ray aman-dreny ny ankizy aloha hatreto kanefa misy olona atao amin'ny fiangonana izay tia ny fanatanjahantena dia manohana tsy ankato anty club izay heverinay fa hanana ny maizy azy. Nandefa olona iofana ho mpanazatra sy ho mpitsara mihitsy ny kluba ny BFFT any rantsana fanatanjahantena eny anivon'ny FLM tsara honenana ary efa manomboka mioto ny vokatra izy ireo satria tsy latsa-danja amin'ireo kluba hafa ny ankizy no volavolain'izy ireo. Ekipa 420 teo amin'ny SCAD senior lehilahy sy ekipa 4 amin'ny SCAD vétéran no niatrika ty fananany commune Bongatsara ao anatin'ny distrikina Tanariva Atsimondrano izay efa nanomboka hatramin'ny volana septambra lasa teo ity. Fananana izay fanan'ireo mpitantana commune Bongatsara isan-taona ka avorina mpanday anjara maro hatrany. Tonga tamin'ny lalao famarana izany ho maly tolakandro ny fanondona tamin'izany ny ekipa ny FC Amboanjo B sy ny FC TT Zanaveny Avolo. Tavoako mpandresy tamin'izany ny FCA tany aoriny tiro but omby matavy sy amboarany loka izay fanampina avy tamin'ny groupe Bertin. Mevitra nitondra mpilalao 9 sy mpanazatra ary mpitantana 3 ny ekipa ny net foot Madagasikara amin'ny mondial pupille de Plomelin izay atao amin'ny Frantsa 2020 ka hatramin'ny 2020 Mei ho avy izao.
na dia efa iantompo karakara azy ny fampiatranoana dia sahirana fitadiavam-bola andehanana amin'ny frantsa ity ekipa mpitaizaka izy efa nisy teto amintsika hatry ny 5 taona ity. Ny vola ilainay amin'io zany a dia eo amin'ny 80 millions 560 000 ariary. Tafiditra ao anatin'izany a ny passeport, visa, assurance, frais ny ankizy. Tsy misy afa-tsy izay vola kely voangon'ny ray aman-dreniny ankizy ihany no ampelantanany kluba amin'izao ka anaovan'izy ireo antsoava amin'ny malala-tanana. Na desamba mifondray anjara amin'ny mondial pupille de Plomblin aza ny kluba net foot Mada dia manana tanjona ho tratrarina izy ireo sady andrefesany toerana misy azy manoloana an'ireo ekipa mpitaizan-kizy maneran-tany. Tiana ho apetraka mihitsy hoe atraiza mihitsy ny niveau-n'ny l'école anao raha par rapport amin'ny l'école le centre de formation n'olona any ngamba. Milalao eto anivon'ny ligue Nalamanga hatrizay ka hatramin'izao eo anivon'ny Skadjany ny kluba net foot Mada ary fimbetsaka ny tonga teo amin'ny dinga manasadalana. Efa nandray anjara tamin'ny fananany Sainte-Suzanne tany La Réunion ihany koa ity ekipa ity. Raha lasa soma tsara zao reny zazy reny dia noko mihitsiny fa tena tsy maintsy azo alarana ambony fa mahavariana dia zao hoe rehefa melehibe le zanakatsika le pupille ohatran'ireny dia manjary milatsaka ka tsy fantatry hoe mety ny antony hoe fotodrafitra sa ve mety anisany anankiray satria eto amintsika zany zao dia io zany zao knapy samy mba orinasa anankiray manana club na football anankiray dia manana ny kianja dia zay mba irariana Saint-Michel koa manana fa hafa mihitsy zany rehefa manana an'izay le kianja zay satria ny kianja lalaovana mihitsy angeny fitaovana voalohany indrindra afany manohy hatrambola kely ka hatramin'ny lehibe moa zany le tanjona. Iresaka olona ray indraitsika ao anatin'ny legenda ao anatin'ny ity karazany hoe fampahafantarana filazana ny tantara ihany koa ary dia mena kely Ruffin loha laharany ekipa pirenena malagasy eo amin'ny baolina kitra izay no nydresadresaka sy ny tantara ny fiainany tamin'ny andro lalaina Andriamasy sy Stéphane Rakotomalalandrany. Teo amin'ny fahavalambin'ny 10 taonany tamin'ny klubany Kohinoor FC no tena nampamiratra ny menakely Ruffin. Nifindra tany amin'ny AC Sotema Mahajanga izy avy teo ary efa bolina ihany ny tao dia nandeha nila ravinahitra tany La Réunion taorian'izay. Ekipa maro any La Réunion efa niteteziny toy ny Sainte-Suzanne FC, Saint-Denis ary ny Excelsior. Na La Réunion tsy azo lazaina professionnel. La Réunion zany tamin'ny andro io hatramin'izao mbola tsy professionnel fa amateur. Isy ta 98 à l'âge de 22 ans teo nanao tamin'ny Lance essay. Fa tamin'io tamin'ny fotoana dia tsy raikitra tamin'izay mbola misy marque Viviane Foé, mbola misy Smithère. Tamin'io zany étranger hors de CEE tsy azo lalaovan'ny 5 ambony terrain. Tao amin'ny Excelsior FC no nijanona naharitra indrindra ka nahavoaositra azy mpampity baolina be indrindra tao anatin'ny taona lalaovana 5 misesy. Ny taona 2019 nandritry ny lalaon'ny tany mampiasa ny teny frantsay no niantsona azy voalohany andrafitra ny ekipa pirenena fony mbola club M. Na izany aza dia tao amin'ny Scorpion de Madagascar no tena namirapiratany. Venir satria ny sako ihany le bi nataoko tao any amin'ny 23 bi ny bi matoko tao amin'ny équipe nationale eo tamin'ny 19 mars eo fa izy aloha tsy nanenenako ny zavatra vitako tamin'ny firenena. Natadidy ny fomba filalao sy ny fietsany tena ambony kianja ary ny akingany ireo niarany lalao taminy tao amin'ny ekipa pirenena. Tao amin'ny Scorpion zay niaraka ny lalao tamin'ny ekipa nationale dia fomba filalaovany moa izy tena ataka mobily mampidi baolina dia zay zany hitako amin'ny maître menakely. Amin'izay izy raha nitadidinao anisany hoe marary fo vereo hoe resina hoe ohatra. Zay mihitsy toetrany menakely zay raha resy ekipa nationaly dia tena marary fo izy amin'le izy manao tena baolina amin'ny fony raha manao baolina. Amin'izao fotoana dia mpanazatra menakely Ruffin. Vao niditra ta La Réunion le nanomboka tamin'ny 24 ans efa nanao éducateur. Efa nanomana ny hoavy satria za zany le baolina zany tena tsy foko ary io entraîneur io zany efa zavatra nifidiko satria zany za amin'ny entraîneur tsy maintsy za koa mbola l'homme de défi koa io ny tiako zany azo palmarès bebe nataon'olona fa io tsy vita raha tsy miasa mafy miasa tsara. Tao amin'ny LGK Plus no nampitany ny fahaizany voalohany zay vao mifindra tao amin'ny Aisadema ary niveno amin'ny LGK Plus indray izy amin'izao fotoana. Amin'ny izy fitantanany ekipa zao aloha tena tsy manala izy tena hitako izy tena najany mihitsy le fananana azy tamin'le izy le fitantanana amin'ny ekipa. Zay aloha taloha zay zany tsy hitako aloha le taloha fa hoe feo foana henoko fa amin'izao izy tena miaraka ato zay tena hitako hoe tsy misy manala azy amin'ny ekipa ato. Eto am-pamaranana dia nanipy resaka ho an'ny mpitona fanjakana
ny tokony hijerena ny tontolo ny baolina kitra sy ny fantanjahanteny menakely Ruffin. Ny antso ireo mpijery ihany koa izy manohana an'ireo teknisianina toa azy ho fampisondrotana sy fampiakarana ny lenta ny baolina kitra malagasy. Izay no antsony menakely sy fampafantarana ihany koa efa mino fa betsaka mahafantatra azy. Abedabeka za natadidy azy tao reny andray alban circuit reny génération nisy azy dia le rapidité an'le dala mihitsy zany tena hitako tena oe tsy miraty occasion koa izy fanampian'izay menakely. Miraso azy hatranisika ary dia hivadika ao anatin'ny vaovao fakely indray. Mino fa betsaka ireo olona izay mety hoe mpitaiza zazakamboty fa ity ramatoa iray ity dia anisan'ny hoe manana ny isa betsaka indrindra teo amin'ny zaza notezainy satria dia efa nahatratra 700 izay zaza notezainy izay ary dia fantany avokoa ireo zaza rehetra ireo nda ho jerena ny tantarany. Malaza Oujeny-Pia ireo zazakamboty ao Inde raha Sindhoutei Sabkal nandritra ny 40 taona izy mantsy tsy nanao afa-tsy nitaiza sy nanabe ireto ankizy ireto izay misa 700. Na dia efa mahatratra any amin'ny 70 taona any ary izy amin'izao fotoana dia mbola maneho ny asany hatrany. Misa 5 ireo trano fitaizany zazakamboty amin'izao, 2 amin'izany ho an'ny ankizy vavy ary ny 2 ho an'ny ankizy lahy, trano iray kosa iompin'omby vavy. Ngeza ny fianakaviako izao no reniben'ireo ankizy anarivon'ireo ary rafozan'ireo 2,20 manana avinantovavy 7,70 ao ary reny ireto omby vavy 5,70 ireto. Manampy sy mitantsorika ireo ankizy mandra-pavita ny fianarana ny Sindhoutei Sabkal. Tsy mbola azon'ireo ankizy atao kosa ny mandao ity trano ity na dia feno 18 taona azy izy ireo raha tsy hoe angahy efa manana antonasa mazava sy anambady. Indraindray misaotra ny tompo fa tsy nomeny ray aman-dreny satria mety tsy dia nahazo fitiavana sy paitapo aman-jatony toy izao aho raha nisy izany ary tsy mba voataiza miaraka amin'izy ireo. Isan'ireo taiza ny Sindhoutei Sabkal nandritra ny 20 taona ity lehilahy ity. Teny amin'ny fiantsonan'ny lamasinina no nahitany azy ary dia nataony ho isan'ireo zaza sahaniny izy. Efa nisedra olana maro toy ireo ankizy sasan'ireo ihany koa i Sindhoutei Sabkal. Nalefa nanambady mantsy izy tamin'ny 10 taonany ary niteraka 3 lahy tamin'izy 20 taona. Noroasin'ny vadiny anefa izy avy eo rehefa bevoka ity zanany vavy farany antsoina hoe Mamata ity ary voatery namelona irery ireo zanany 4 ireo. Manampy any Sindhoutei Sabkal amin'izao asan'izao moa io zanany vavy io. Nandritra izay fotoana nanantanterahany io asa io kosa hatreto aloha tsy mbola nahazo fanampiana tamin'ny gouvernement izy ireo. Maro kosa nefa ireo nanolotra fanomezana azy noho izao fahafoizan-tenany izao. Tsika koa manana ohatran'ireny ka ary ny atsika tsy ankizy ihany no tezainy fa ny lehibe ihany koa ary mino fa efa mihoatra ny 700 Pera Pedro zany. Fianakaviana manontolo. Moa efa tsy afakely intsony amintsika fa efa fantatsika rehetra ny tantaran'ny Pera Pedro. Mbola misy ihany koa akany hafa mitaiza zazakamboty mety hoe kelikely kokoa noho izay. Ny hoy anao no jerentsika ary. Resaka Pera Pedro enao teo anisan'ny tena manampy ny Pera Pedro ary mbola manampy ry fanjakan'ny Monaco sy ny mpanjaka Monaco ny fianakaviany dia mahakasika an'izay indrindra ny hoy anao tsika inona ny fiantsonany mponina ny Monaco? Inona ry izay ny fiantsomponao a Monaco? Monaco tena ohatrany tsy voareperaka Monaco. Eny atatsika ilay tsy voareperaka tena tsy tadidiko mihitsy. Tena tsy haiko tena tsy manan-kevitra. Monaco ny enina? Ny Monaco
Tsy haiko. Monaco andraso le tena adiniko mihitsy fa Monaco. Tegna amin'ny fola miala tsiny. Tsy tadidiko fa eniko izy. Monaco le? Tsy dia mahalala ny histoire-ny Monaco aloha anakay. Fatako ihany fa hoe misy Monaco any ampitan-dranomasina fa tsy dia mahalala tsara hoe zao le maha Monaco 1 azy na 2 anazy. Azonao? Ohatrohatran'izay. Tena mbola tsy ao an-tsaiko mihitsy. Monaco le izy ary tsy mazava amiko akory. Tena tsy teo anatin'ny eritreritro mihitsy a. Monaco tsy mbo azo atao hoe ohatrany congolais ohatr'izany mifantatra hoe Congo dia hoe congolais ohatrany tsy mbo azo avadika izy. Mangataka hoe torohevitra aminareo zay inona dia Monaco fantatro dia Monaco fa tsy mbo azo hoe Monaco triste be sa Monaco tsy haiko. Miala tsiny a. Fiatro mponao Monaco dia Monaco Monégasque. Monaco moa izy anao ta? Aloha saina kely fa miteniteny foana igny koa manjary tsy mety. Mongolais ve ohatra? Ny fiantsomponao Monaco monégasque. Tsy tadidiko. Efa eniko fa tsy tadidiko. Tsy tadidiko. Monégasque. Inona kay ny fiantsomponao a Monaco raha ny fahalalanao anazy? Monaco moa izy. Za ve tsy ohatran'ilay amin'ilay film igny. Dia inona ny fiantsomponao Monaco zany? Tsy ohatran'ny avy any Hawaii ireny any ve zany? Ohatran'ilay mandindy hafahafa iny ka. Dia inona ny fiantsoan'ilay mponinao? Monaco e. Ohatran'ny avy any Hawaii zao dia hawaïenne na dia ahoana moa zany ny ahoana zany? Monaconienne ve? Mety hoe sarotsarotra tokoa satria tsy dia tena hoe manana vaovao be matetika ireo Monaco ireo monégasque nisy na ihany izy teo izay no fiantsoana azy amin'ny teny frantsay izany monégasque izany ny teny malagasy angamba mety izay ihany no ahodintsika hoe monégasque satria mbola tsy nisy ohatrany hoe Madagasikara raha vahiny koa izany zao metraka ny fanontaniana hoe inona mimponina ny Madagasikara dia madagascarien sa ohatran'izany izay teninao fa tsisy ifandraisana mihitsy ary zay problème amin'ity teny frantsay ity. Monaco tompoko a dia firenena anankiray mahaleo tena ao amin'ny faritra anelanelan'ny Italie sy Frantsa no misy azy ry amin'ny farany ambany ary amin'ny Méditerranée ary dia izy io a le prince Albert II zany zao no mitantana an'io izy tsy république fa royaume zany fanjakana moa zany fiantsoana dia ny tena fivelomany sy fidiram-bolan'izy io a dia fizahantany sy ny loka satria tena matanjaka be mihitsy ny casino any Monaco ary dia ny olona mpanambola rehetrarehetra zay milalao zany a dia saiky makany daholy manana ekipa mpanao baolina matanjaka be ny Monaco amin'izao fotoana izao a zay tena mampiroro ny PSG mihitsy nefa satria milalao ao anatin'ny Ligue 1 frantsay a zareo Monaco na dia manana ny fiandranam-pireneny manokana azy zay ngamba ny azoko lazaina tsy fantatro. Ie ny anapiky kely an'izay fotsiny a dia raha ny mponina zany izay ny teny antsika hoe monégasque zay ny teny ampiasaina dia teny frantsay a misy raha teo ny fifanarahana akaiky dia akaiky eo amin'ny fanjakana monégasque sy ny fanjakana frantsay ny teny frantsay no teny officialy raha teo a na dia misy ihany aza ny atao hoe teny monégasque any amin'ndry zareo ary ny isan'ny mponina angamba satria mponina no resahantsika teo a ny isan'ny mponina dia vitsy dia vitsy raha oharina amin'ny firenena rehetra satria dia 780 sy 3 alina izay no isan'ny mponina ao amin'ity faritra Monaco ity. Izay no amaranantsika ny logité iresaka ny toetry ny andro sika aloha. Toetry ny andro izay mazava ho azy mbola hibana tanteraka eto Madagasikara ny mahakasika ilay rivo-doza ENAO ary raha tamin'ny efatrora teo efatrora sasany raha ny fanazavana avy amin'ny meteo malagasy dia tany amin'ny 5,9 kilometatra avaratra atsinanan'ny Antala no misy ny foibe n'ity rivo-doza ity ary dia rivo-doza mahery vaika izy ity raha ny nambaran'izy ireo raha mpitso talata 7 mars izy no hiditra eo anelanelan'ny Antala sy Cap Masoala manodidina ny 1:20 ora maraina eo izay
fidiran'izay amakivaky ny avoatany kosa izy ny 8 sy 7 marsa 7 izany hoe midina amin'iny lalana mavomavo sy maitsomaitso hitantsika amin'ny sary iny no zay dia mbola miatra avokoa ny fepetra mikasika ny filazana loza mitatao ho an'ny savasy analanjorofo isoroana ny fandefasana filazana loza amin'ny alina izay dia nalefan'izy ireo tamin'iny ora iny zay loza manambana kosa ho an'ny Diana Sofia aloatra mangoro ary faritra Atsinanana ary loza fanairana ho an'ny Boeny Betsiboka Analamanga Bongolava Itasy Vakinakaratra ary Amorony Mani. Izay no makasika ny Enao ary dia raha jerentsika vetivety zany ny toetry ny andro dia orana avokoa no miandry antsika rehetra amin'ny faritra rehetra amin'ny ankapobeny ankoatra ny any Toliara izay hany ahita masoandro sy rahona ho an'ny Rampitso orana malefaka ary orana maharitra amin'ny ankapobeny amin'ny faritra Antsiranana Toamasina ny orana somary tsy tapitapy kosa ho an'ny Antananarivo Anarantsoa ary Antsirabe sy Manjanga mafimafy ihany koa ny rivotra ary dia efa miomana amin'izay isika rehetra satria dia efa miditra an-tanety izy ho an'ny Rampitso. Izay no azo ambara sara misy anampiny ianao? Ny anampiko elazy fotsiny irima ory ihany izy ty teo tsika nijaly be mihitsy tsy ampy ny orana zao tonga ary dia mimana ihany koa amboary dia zao ny saina fa zagaga raha ohatra ka simba indray ny lalana satria adinidinitsika fa rehefa tonga lia ny orana dia tsy maintsy mifampikosikosika eo ny kodiarana sy ny lalana dia ho avy indray ny lavaka maro isan-karazany dia samy manamboatra saina dia samy maheriza dolodolo tandreo manao kototoa amin'ny hazo maniry sy karazany fa dia efa niteny reny zany ny tany amin'ny faritra Atsinanana ary tsy ho an'ny Tomasina ihany ny lazany andreny fa ho antsika rehetra ihany koa raha misy any amin'ny toerana misy atsika andry tahaka ny trano mitady nijerana hazo manodidina sy karazan'izany ka mety hiteradoza ho an'ny ain'olombelona dia aleo soroana be izao. Saotra antsika rehetra niaraka tamin'ny andro farany ary dia mirary soa antsika rehetra na izany n'izany ho an'ny anio alina sy ho an'ny Rampitso logité dia miverina eto ihany ny Rampitso amin'ny fitora sasany indray. Veloma tompoko. Veloma. Miarabantsika rehetra indray aloha miaraka amin'ny Paris Sport ianao rehefa toy izao ihany toy ny mahazatra anio aloha tsika dia somary iova kely isy fanadihadiana kely hoarahantsika misy olona nahazo vola be tany ivatany andao ny jereny Paris Sport ianao no misafidy ity toerana hitondranay anareo ity dia teto nisy olona nahazo vola be indrindra tamin'ny faran'ny herinandro tamin'ny volana febroary iny dia ity hoentintsika itsito izy no mitana ity point de vente ity 200 000 ariary ny zavatra ny mise nataona dia nahazo an'ity lela vola 27 923 700 izy nazahoany an'izay moa zany dia paris multiple ahitana ny ligue européenne daholo moa zany presque zavatra nataony dia tamin'iny weekend iny ho antsika rehetra zay te azo ohatranazy dia ty amin'ny vady commune akaikin'ny Telma dia misy hoe amusement center zay ato misy Paris Sport ato aminay dia afaka mandroso tsara fa misy sady misy résultat no misy fandaharam-potoana rehetrarehetra. Paris Sport ianao no misafidy reny ary biady ianao zany sisa fa ianao koa zany dia afaka azo ohatr'ireny iopala kely any amin'ny Champions League ary lotsika raha ny amin'ny anio zao fotsiny tadiditsika miaraka amin'ny Paris Sport tsy izay tafiakatra ny olona laovintsika fa izay maresy ihany amin'ilay match voalohany ary aloha dia i Arsenal ifandona amin'ny Bayern match retour daholo reto atolotra ho antsika reto raha ohatra ka tafara aloha dia resy ny Bayern 5-3 izany Arsenal izany nikotin'ny Arsenal lety 3 raha toka 2,30 kosa ny Bayern raha te hilalao sahaly ianao dia 3,60 ny kotin'izany manasa lao ary hilalao aminay Paris Sport ianao no misafidy lalao faharoa mbola Champions League any match retour i Naples andrayan'ny Real de Madrid
ampatsihivintsika kely fa tamin'ny farany a dia resy Real de Madrid 3-0 ireto Naples reto. Eo amin'ny côté aloha dia 2,88 ny Naples, raha toa ka 2,30 kosa ny Real. Samy manana côte mahafinaritra be zany reto a. Andavolalovy 10 000 ariary fotsiny le afaka foana ianao. Zay re aloha ny amin'ny anio ny rarosoanareo mahomby azy miaraka amin'ny Paris Sport. Mandra-piana tompoko. Paris Sport, ianao no misafidy. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Santian, mividy volamena, manolotra anao ny Logité. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Un mélange magique de goût sucré et salé. Suivez le JT avec le nouveau biscuit Hip Hop. Hip Hop, l'irrésistible sucré salé. Bijouterie vite vous la mail. Tugava malaga en galerie si tsara lalana au premier étage box. Manolotra ho anao ny Le JT. Tena manadio be Manara ny Le JT miaraka amin'ny extra propre. Soka Vitre, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres, vous présente Le JT.